Ny zavatra ho resahako eto dia tena hoe inona ilay ho ataontsika miaraka izany satria efa reto daholo ny teo ny témoignage ny Herzou ny torohevitra nomen'ny Anta, fanazavana araky ny lalàna izay nomen'ny Olivia dia eto isika hanazava aloha voalohany indrindra hoe inona ilay plan autisme dia inona ny action manaraka, ny hetsika manaraka iarahantsika manao eo amin'ny lafiny lalàna moa no resahako ihany koa izany hoe zavatra mivaingana azo tsapahin-tanana kokoa. Ny plan autisme moa dia tetikasa anankiray ao anatin'ny fikambanana Liberté 32. Ny atao hoe herijika voalohany nampisy anazy dia ny fisiany mbola tiana sy Achille. Izany hoe mbola tiana mpikambana ao anatin'ny Liberté 32, mamany Achille izy, nisy an'ny Liberté moa izany amin'ny faharoa taty aoriana fa i Achille aloha Achille autiste, efa fantatrareo ilay tantarany. Fa izay tapa-kevitra mbola tiana izany hoe mila mihetsika tsika ho an'ny Achille aloha voalohany sy ho an'ny ankizy rehetra autiste eto Madagasikara dia tsy ny ankizy irery ihany koa fa be dia be koa ny olon-dehibe autiste. Izay mantsy somary adino foana matetika hoe ny ankizy autiste fa ilay olon-dehibe koa mila eritreretina ihany ao anatiny satria rehefa lehibe ary ny olona autiste vao tena atao hoe manahirana satria rehefa mbola kely ny ankizy mbola eo dada sy neny afaka mikarakara, mbola misy fianakaviana fa vao may mandroso ny taona vao may ilay olona may lehibe dia mebetsaka koa ny atao hoe zavatra ilainy ny besoin kanefa ilay ray aman-dreny tsy ho eo mandrakizay dia inona ary ny efaran'ilay olona. Izay izany izay atao hoe considération rehetra izay no nahatonga anay tapa-kevitra hoe ndaontsika hanangana an'ity plan autisme ity. Ny tanjon'ny plan autisme voalohany indrindra aloha dia fampahafantarana an'ilay hoe inona ilay autisme satria na izahay samin'izay tamin'ny voalohany ary mbola ny ady hevitra be fa inona ilay autisme. Ao ilay miteny hoe handicap ilay izy, ao ilay miteny hoe état ilay izy, ao hoe fahasamihafana fotsiny tsy fantatra hoe aretina sa tsisy ny sisa. Rehefa mahita dokotera moa matetika dia mbola miady hevitra foana satria ny ankamaroan'ny dokotera mbola mieritreritra hoe aretina ny autisme kanefa ilay izy fantatritsika hoe tsy aretina. Dia izay fampahafantarana aloha izany ny tanjona voalohany fisian'ny plan autisme Madagasikara. Dia ery izao tsika mahita an'ilay kisarisary kely ireo amin'ilay rolope hoe ireo toetoetra ahafantarana ny autisme. Zavatra ohatran'io izany no ataonay voalohany indrindra aloha tena hoe fampahafantarana hoe mananjanaka ianao na tsy mananjanaka koa ary raha mahita ankizy fotsiny ianao jereo sao dia manao an'ireto zavatra ireto izy. Mety hoe ray amin'ireo, mety hoe izy rehetra, mety tsy ireo koa fa betsaka ny zavatra atao hoe ahitana an'ilay singa ahafantarana ny autisme fa izay ilay hoe fahalalana izay satria ianao tsy afaka mijoro, tsy afaka miatrika zavatra iray raha io zavatra io raha tsy fantatrao akory fa vaka ny sainao. Dia izay fampahafantarana izay izany tena zava-dehibe. Dia efa nanao an'izay fampahafantarana izay izahay teny misehatra atao hoe ahitana ny daholobe nakeny amin'ireny grande surface ireny ohatra izay dia mizara ny prospectus misy an'io sary kely io tamin'olona be dia be. Nandefa ihany koa tao amin'ny page Facebook, nandefa tamin'ny email manao fambaharana izahay mikasika ny autisme ihany koa dia nampahafantatra ny resaka tamin'ny dokotera sy ny mpiasa amin'ireny hôpitaly ireny hoe toy izao izany autisme izany. Dia eny moa matetika rehefa eny somary bedy izay hoe fanareo nga dokotera fa izay dokotera no tokony hahalala an'ilay izy kanefa rehefa ry zareo dokotera mpitsabo ny anontaniana miambakavaka koa izy satria tsy spécialité an'ilay izy. Raha ohatra dokotera généraliste tsy voatery hahay an'izany, raha neurochirurgien tsy voatery hahay autisme izany sy ny sisa. Dia eo izany efa na misy ary izay ohatrany hoe somary fifandonan'izay eo ny olona indraindray efa zava-dehibe izay satria efa miresaka an'ilay autisme aloha ilay olona ny dikany, efa manomboka miasa ny sainy hoe inona ilay autisme fa tsy mijanona amin'izay hoe fampahafantarana ny resaka autisme izay ihany aloha no ao anatin'ny tetikasa autisme, plan autisme. Faharoan'izay nanangana ihany koa izay vondrona firesahana fankahirezana ny ray aman-dreny satria tsapa hoe tena mavesatra sy mafy ilay izy ary matetika ny ray aman-dreny tsy izaho moa ny hampianatra anareo an'izany fa nareo efa mahatsapa an'ilay izy hoe mahatsapa tena indraindray hoe very hoe tsisy olona iresahana, tsisy olona afaka hanambarana an'ilay etaeta sy ilay tebiteby
eo amin'ny andavanandro dia hoe ndao ohatra olona ireo a voriana dia mba miresaka indraindray miresaka fiainana amin'ny akapobeany fotsiny fa ny mety torohevitra mba tsy isian'ilay mety hoe alahelo be loatra natahotra be loatra dia hoe ndao hiresaka izay ny zavatra faharoa natao. Zavatra fahatelo natao a eritreretinao atao dia milafy ny lalàna amin'izay hoe tsika tsy hijanona miresaka fotsiny a tsy hijanona amin'ilay fampahafantarana koa fa ndao hiady a isiny ny lalàna mikasika ny autisme eto Madagasikara. Efa nazavain'ny Olivia teo moa ny hoe karazan-dalàna sy ny convention misy mifehy ny zon'olombelona amin'ny akapobeany a sy ny zon'ny ankizy eto Madagasikara. Marina fa nanaika ny ratification an'ilay convention internationale momba ny zoan'ny olona manana fahasembanany Madagasikara dia fa izay a tsy ampy hita ihany hoe tsy ampy a mba ambolena sy arovana an'ilay zo ho an'ny olona manana ny voan'ny autisme eto amintsika satria ankehitriny izao a misy an'ilay lalàna hoe 97 044 io no mifehy a zoan'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 17 hatraty io lalàna io a tsy mivoatra mihitsy ary hita fa tsy mahafa-po tanteraka na ny olona manana fahasembanana raha tena kivy zareo hoe io lalàna io ve no entinay hiady dia izao tsika izany efa niratifian'ilay convention dia ho avoziny amin'izay io lalàna mikasika ny olona manana fahasembanana io. Ny hevitray dia tsotra hoe alao isika tsy hiditra ao anatin'io lalàna mikasika ny olona manana fahasembanana io a fa moaka lalàna iray a manokana mikasika ny olona autiste indray koa satria na dia eo ara ny fieritreretana hoe fahasembanana ny autisme samy hafa be mihitsy ilay karazana hoe prise en charge na ilay hoe zavatra ilain'ilay olona autiste zany raha mihoatra amin'ny hoe fahasembanana tsotra satria fahasembanana mety misy ara-batana ara-tsaina sy ny sisa maro karazana koa iny efa ady lehibe hafa fa ity ary iny ady iray iny a efa ela ny atomboka na dia efa ela ary a mbola misatra ihany ilay izy vao maika fa ity ady vaovao be mbola tena ho atomboka ity zany dia izay ny hoe alao atao zavatra manokana mihitsy ilay izy momba ny autisme dia anentanana ny rehetra ilay izy hoe zavatra iaraha manolotra fa tsy hoe ny liberté 32 dia anoratsoratra zavatra dia tonga dia alefany ka izay ilay ataontsika hoe tetikasa inona ilay paikady izay a no resahako fohifohy eto izany. Efa marina aloha fa efa nisy natomboka kely ihany ny fanoratana n'io volavolan-dalàna io kanefa tsy mbola moka inona mihitsy loha izay fa mieritreritra ny hanao consultation izany hoe fangalana ny hevitra amin'ny voalohany aloha hoe inona ny tiantsika satria ny ray aman-dreny no anisan'ny voakasika voalohany ao anatin'io hoe volavolan-dalàna io inona ny zavatra tiany ray aman-dreny hivohitra ao anatin'ilay lalàna inona fangatahana ohatra hoe raisin'ny fanjakana ny vidin'ny diagnostika ohatra teny fotsiny a exemple tonga ao an-dohako izany a na hoe ny diagnostika ray manontolo tena hoe raisin'ny fanjakana izany a dia manokatra sekoly spécialisé ve ohatra amin'ny fanjakana ho an'ny autiste zavatra ohatr'izany zany inona ny tianareo hisoratra ao anatiny dia izay consultation zay izay fangalana hevitry ny olona izay a eritreretinay hoe ho atao isaky ny faritra eto Madagasikara aloha satria marina fa eto Antananarivotsika mihetsiketsika be fa ny feoan'ny olona ny faritra ihany koa tokony mba ho re satria mino mihitsy ahako fa any koa misy olona autiste ary zareo a mety sahirana ihany koa satria any mety tsy misy structure firy mihitsy mandray an-tanana ny olona autiste dia izay zany ny etape voalohany ao anatin'izay consultation izay. Ny dingana faharoa dia fandrafetana mihitsy an'ilay volavolan-dalàna efa nisy kely natomboka ihany fa ho atevenina zany ao aorianan'izay fangalana hevitr'olona izay rehefa vita ny fanoratana an'io a dia ho alefa amin'ireo rehetra nandray anjara tamin'ilay fangalana hevitra indray ilay izy hoe io ary ilay izy mety aminareo sa tsy mety inona ny tsy ampy inona ny hatsaraina rehefa vita izay dingana fahatelo izay a dia mandalo amin'ny fandefasana indray an'io a fanatonana ny androm-panjakana mahefa zany izay nikarakara ny famoahana lalàna fantatritsika fa ny gouvernemanta sy ny any amin'ny parlemanta izany hoe ny antenimieram-pirenena no tokony andraikitra amin'izay efa nanomboka nanipinipy resaka ihany izay aloha rehefa mahita olona eny antsefatsefany eny zany hoe izay manana tetikasa ohatran'izao a tamoaka lalàna izay
tao ministera amin'ny fahasalamana ohatra efa nresahanay ity zavatra ity dia ny any amin'ny komision mikasika amin'ny fahasalamana any amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa fa ireo olona ireo izany mila resena lahatra ary raha ohatra nareo mahafantatra sasany amin'izy ireny amin'ny sehatra misy anareo dia efa tsipatsipazo koa ilay teny satria izay ilay fiarah-mientana izay izany no tena ilaitsika tsy misy mihitsy hoe izahay izany tsy te hoe ho tompon'ity zavatra ity hoe anay ity aza misy mikitika fa tena atsika rehetra zavatra iaraha-manao ilay izy dia izay hoe ho resena lahatra ry zareo izany hoe hampandany hoe ho hampandany an'ilay lalàna mikasika ny autisme izay dingana rehetra nresahako izay tsy vita ao anatin'ny 3 volana mety tsy vita ao anatin'ny 9 volana mety herintaona vao vita mety hoe mihoatra an'izay koa ary kanefa masaka ao andohanay ary manantena hoe masaka ao andohanareo koa hoe tsy maintsy vita ilay izy satria defi ngeda be anankiray iakina ny hoavin'ireo ankizy ireo sy iakina ny mombamomba ny olona voan'ny autisme rehetra fisian'io lalàna io dia raha matadidinareo nisy fotoana nandefa pétition fanangonana ny liberté 32 sy ny plan autisme hoe hanohanana ny resaka lalàna io dia nafinaritra fa nibetsaka nanao sini nasosotra ihany koa fa betsaka ny tsy mety manao sini n'olona tsy fahalalana hoe fa inona ity resaka ity inona ilay autisme inona politika indray zao ity misy zavatra ohatr'izay fanao ambadika mantsy rehefa tsy malala ilay olona dia misy méfiance izany tsy afaka homenatsiny izy amin'izay fa izay ilay hoe adidintsika rehetra mampafantatra ny manodidina ampiara-miasa io mpiara-miangona ny havanareo ny namanareo sy ny sisa an'ilay resaka autisme satria raha olona ray mampafantatra olona 10 an'io resaka autisme io dia ny olona tsirairay amin'ilay 10 nresahanao indray mahita olona 10 hafa mety mba tratra ihany ilay tanjona ohatrany hoe lavitrezaka be hoe hampalala ny olon-drehetra n'ilay autisme dia mety ho moramora ihany rehefa andefa an'ilay fanangonantsony hafa indray zay hoe efa vonona ilay volavolan-dalàna fandaory malagasy tohanao amin'izay izy ity meo sy ny anareo mety ho moramora kokoa amin'izay izay fanangonantsony izay izay ilay zavatra ho ataontsika dia omena vaovao foana moa nareo rehefa andeha hanomboka ilay hoe fanangonana hevitra consultation nresahako teo satria ianareo zao efa mifandray aminay fa izay ilay izy hoe raha malala olona nareo hoe manana zanaka autiste sy ny sisa kanefa mbola tsy tafiditra ao anatin'ity sehatra ity izany dia mba ampidiro izy alefaso ny anarany alefaso ny coordonné fa ilaina ilay mirahina izany tsisy tafavoaka raha mandeha irery dia izay ilay izy misaotra betsaka ny eny tompoka.